Ray malala o, sotranao no ny fitiavanao sy ny famindramponao, satria mbola nomenao tombonandro izahay ahavelomanay. Satria raha eo ny fofinainay dia anao fa tsy anay, ianao no mitana ny fitepony fonay, ka ny andro sy ny ora izay mbola ahafahanay miaina dia famindrampo lehibe avy aminao izany. Ka misaotra anao ray malala o, misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao nanoloranao ny tenanao anay Jesosy. Raha tokony ho izy dia izay tsiraray avy no ny zaka, ny fampijaliana ary nombohina teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Fa ianao Tompo nitondra ny fahotanay, ny rahanao nalatsakao Jesosy ho anay. Tompo malala o, misaotra anao, mideranao, mankalazanao. Jesosy anandratra anao indray aho, satria ianao lay Andriamanitra, ianao lay miteny, ianao lay misy, ianao no nahatoy izao anay, ary tianay ianao, tianao izay tsiraray avy ody ao ambalanao. Ka mangataka anao FANAHY masina iteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena FANAHY masina, satria fitaovanao aho, tranonao aho FANAHY masina, izay iasanao, itenenanao, iantsonao ny olonao ody ho any aminao. Ka mangataka aminao a Jesosy aoka ny rahanao andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary ny asanao, ary ny olonao tsiraray avy eran-tany. Ka aoka ianao ny andoro ny zana-tsipika rehetra izay alefa an'ilay ratsy izay mitady anafika anay. Satria Tompo, ny rahanao dia raha velona sy mahery, ary afo mandevona ny fahavalo rehetra. Misaotra Jesosy satria ianao no manda afonay, ianao no manda aronay. Ka dera Jesosy ho anao irery ihany. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy fa 4 ny volana Oktobra 2022. Ry havana, tonga ny fotoana anaovako ny video Laharana faharoa momba ny amin'ny fomba nampahafantaran'ny Tompo ahy tao anatin'ny Nofy ary koa tao anatin'ny fahitana ny ialako ao anatin'ny Fiangonana trano. Ry havana, tsy mitsara na iza aho, ary tsy mitarika na iza iala ao anatin'ny Fiangonana trano, fa ny zavatra nataon'ny Tompo tamiko no ambarako eto, satria araka ny tenin'Andriamanitra dia isika no tempoly n'Andriamanitra, ary indraindray isika dia voafitaka zato ao anatin'izany, ary hatramin'ny fahazazana moa dia efa notezaina ara-panahy tao anatin'ny Fiangonana trano. Tsy misy ny naharatsy izany, fa isika lasa zatra loatra manarak'olombelona sy ny fombafomba dia tsy mametraka an'Andriamanitra intsony ho lohany, ho raintsika eo amin'ny fiainantsika, fa lasa ny olona no apetraka antsika amin'ny plasin'Andriamanitra, ary koa latsaka anatin'ny fombafomba mpahazarana maro isan-karazany, dia latsaka ao anatin'ny fandrika tsy mahita ny Tompo intsony fa ny olona sy ny fombafomba no lasa mahazatra antsika. Ry havana, tonga dia maki tenin'Andriamanitra ahako, dia ao aorianan'izay hitantara ny zavatra anankiray izay tena nampitandreman'ny Tompo ahy tao anatin'ny Nofy ary tena nampivarahontsana mihitsy izany zavatra izany. Ho raisintsika ny ao amin'ny bokin'ny Matio 7:17 ka hatramin'ny 14. Ho vakiantsika izany
amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny làlana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny làlana makany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Amen. Alleluia, alleluia. Io teny io ry havana dia naseho any Tompo tamiko tao anatin'ny Nofy tamin'izany fotoana izany tamin'izahako voatafika tao anatin'ny Nofy. Ilay làlana kely, tena hoe kely ilay làlana, ary koa ilay vavahady tena kely. Amen. Ry havana, ny zavatra niseho dia araka ny teneniko moa hoe momba ny amin'ny fiangonana zany nanafahan'ny Tompo ahy tao anatin'ny fiangonana izany no ambarako eto. Dia za moa zany tao anatin'ny fiangonana izay nivavahako taty fifoazana araka ny teneniko dia nanana andraikitra tao anatin'ny fiangonana tao. Zany hoe mpihira zany satria nomeny Tompo hira marobe zany dia za zany no nikarakara ny koral. Dia tao anatin'izany moa efa niomana tsy moramora zany ny ho tonga ho mpiandry. Dia andray andro ry havana nisy zany ny olana tao anatin'ny fiangonana, satria misy zany ny zavatra rehefa hitako tena hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia iza zany tsy avelan'ny fanahy masina angina, fa tsy maintsy miteny. Dia izay fanahin'ny Tompo mampiteny ahy izay zany ny zavatra izay hitako fa tsy mety dia nanomboka nanelingelina ny mpiara mivavaka na ny mpitondra fivavahana ara. Satria ry havana, ny amiko zany dia hoe rehefa ohatra ka miara-mivavaka ao am-piangonana dia tena hoe ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, ary tena hoe tsy misy intsony zany ny zavatra maizimaizina. Zany hoe ny zavatra antakotakona zany na hoe atao ambadibadika, zavatra resahana avisy havanana, fa tsy maintsy zany fasafasy, tsy maintsy zany clair daholo zany ny zavatra rehetrarehetra. Nefa ny havana diso ny fievitro, satria ny olona rehetra dia tsy mitovy amin'ny tena zany. Dia ny zavatra niseho zany indray andro nisy olana be tao anatin'ny fiangonana. Dia tamin'izay fotoana izay zany efa niteny tamiko zany ny vady aman-janako hoe aza mandeha ianao fa mijanona. Dia izany nefany tena mafana fo mihitsy ny amin'ny fanomponan' Jesosy. Tena tiako mihitsy zany ny manompo an'Andriamanitra ny fiainako, ary tena hoe ataoko ampifaliana, ampitiavana, ary tena hoe ataoko lohany amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainako raha vao momba an'Andriamanitra. Na ny fitiavako olona izany ao am-piangonana na iza io dia ny foko zany dia tena misokatra aman'olona, ary tena hoe tsy nieritreritra zavatra hafa mihitsy. Nefa ny ry havana tsy izany no zavatra niseho. Dia indraindray zany izahako ao anatin'ny ranomaso mitomany, satria tsy tsapako ny zavatra miseho hoe tsy araka ny fieritreretako ny zavatra miseho. Dia indray andro zany alohan'ny alahady ho tonga zany dia efa tsapako hoe mety tokony tsy ho any am-piangonana ahako. Zany hoe ny fanahy masina zany efa mampafantatray tsy moramora. Nefany araka ny teneniko teo tiako mihitsy zany ny mandeha foana manao ny asan'Andriamanitra. Dia niteny tamin'ny vady aman-janako zany satria izy ireo zany mahalala tsara ny olana ao anatin'ny fiangonana. Dia izy ireo zany efa niteny tamiko izy ireo tsy handeha. Ny andro tamin'io andro asabotsy raha tsy diso azay. Ny ampitson'io zany alahady andro andehanana hivavaka. Dia za zany niteny tamin'izy ireo hoe zaho handeha.
De zareo zany niteny hoe zay ozy izy zareo tsy andeha. Dia za zany nieritreritra hoe ahoana ara ny ataoko, satria koa tena te andeha hivavaka nefany ny vady aman-janako efa mahafantatra ny olana ao am-piangonana ary niteny tamiko hoe tokony tsy mandeha ianao. Dia tamin'io fotoana io zany zako dia mbola nieritreritra ihany hoe andeha hivavaka aho ny ampitso alahady. Ry havana, ny tompo dia tena be fitiavana. Aleloia ho an'Andriamanitra. Tena be fitiavana ary tsy takatra heverina. Ny zavatra niseho ry havana dia nampanofy Jesosy ny alin'io. Alin'ny asabotsy ifoa ny alahady. Ny nofy naseho an'ny tompo tamiko dia hitako ao amina toerana anankiray. Azavaiko mazava tsara aminao ilay toerana. Io toerana io dia ohatra ny any amintsika. Hitanareo le eny amin'ny taninanandrano raha mahita ianareo. Eny amin'ny taninanandrano dia lalana kely le ahafahantsika mandeha zany zany hoe mila mandeha tsirairay. Misy moa afaka hoe mamindra ihany amin'ny côté zany le olona avy amin'ny ilany amin'ny côté, fa ilay lalana naseho antompo tamiko zany dia tena kely. Zany hoe iny lalana eny amintsika eny amin'ny taninanandrano iny, araka ny fitenentsika, na eny amin'ny tanimbary, dia zarao anankiroa iny dongo-tany kely fandehanana iny. Dia ny tongotra ao anankiray fotsiny zany no afaka mipetraka eo dia ny anankiray tsy maintsy eo alohan'ny tongotra ao anankiray. Zany hoe tsy afaka mijoro amin'ny tongotra anankiroa mifanakaiky zany isika raha mijoro eo amin'ilay lalana kely. Fa tsy maintsy ny tongotra ao anankiray zany eo aloha. Dia hitako zany zako fa amin'io lalana kely io. Nefa ny zany ilay ataontsika ohatra hoe tanimbary na taninanandrano le izy tsy avoavo ohatra ny amin'ny hitantsika ny Madagasikara, fa ambany be zany ilay amin'ny côté havia sy côté havanana. Zany hoe ilay dongo-tany kely zany avoavo fa ilay amin'ny ilany anankiroa zany ambany. Dia hitako ao zany mamindra amin'io toerana kely de tena kely io ary miezaka aho zany mijoro tsara, satria sarotra be zany ny mitana ny ekilibrantsika rehefa amin'ny lalana anankiray ohatran'io, satria mila mitandrina mba tsy hanjera havia na havanana. Dia hitako aho zany mamindra amin'ny toerana ohatran'izay. Dia eo amin'ny côté, eo amin'ny ilany akavia, alavidavitra kely eo zany avo zany izy io, ambony zany dia iny zany hitako hoe ohatrany hoe tany ihany koa zany fa mitohy any lavitra any zany tsy hitako zany ny afarany dia maizina be zany tena maizina be. Dia amin'io toerana io zany hitako ohatrany hoe misy dongo-tany kely anankiray ambonimbony kelikely zany tsy tena lavidavitra koa zany amin'ny toerana io. Dia tao anatin'izay zany za mamindra ao anatin'ny aizina io anaty aizina io fa hitako zany ilay lalana kely eo anolohako. Dia iza mamindra izany dia hitako ery aloha ery ambony amin'ilay ohatrany hoe arabe malalaka be fa maizina be araka ny teneniko teo hitako zany avy ery alavitra ery. Zany hoe alaivo sary an-tsaina hoe ilay amin'ny ilany akavia ambonimbony fa malalaka be fa tany zany ilay izy io fahafantarako anazy. Zany hoe tany tsotra ohatran'izao zany fa tsy hoe arabe vita goudron reny zany fa tany fotsiny ohatran'izao zany le izy Dia hitako zany fa maizina be zany amin'io toerana io ambony io zany amin'ilay arabe malalaka be. Dia araka ny teneniko teo koa hoe amin'ny toerana misy anazy zany maizina koa zany ny amin'ny havia sy havanana, fa ilay lalana kely andehanako hitako fotsiny zany ny eo aloha zany no hitako. Ry havana, ny zavatra niseho tampotampoka teo
tery ambony ery amin'ilay arabe malalaka be avy ery aloha zany izy io fa tsy afaka midiny ety amin'ny côté misy anahako mamindra may manatona tsy moramora. Hitanareo ohatrana Panthère reny, ohatrana Panthère reny ohatrana liona mainty be ary tena avo be. Avy izy io manatona tsy moramora. Anankiray aloha mamindra zany izy io mamindra miadana. De may manatona zany izy io fa ery ambony ery zany fa tsy afaka isaoty ety amin'ny misy anahako. De mamindra izy io sady mijery anahako. Dia noho ny aveo nisy anankiray hafa koa zany tonga tsy moramora nanaraka anazy. Ary ny tena nampagaga ahy dia miteny zany izy ireo. Noho ny aveo nisy fahatelo koa avy, anankitelo zany no avy nanomboka nanatona. Dia manatona zany zareo ifanitsy amiko. Izany io mandroso foana zany, mandroso zany amin'io lalana andehanako io. De zareo zany manatona fa tsy afaka misaoty amin'ny misy anahako satria misy antsana zany no mampisaraka anay. Dia zareo mamindra zany ny anankiray no tonga teo akaikaiky mifanojo ana. Dia nitodika nijery kely satria hitako zao mihitsy zany izy ireo manatona. Dia noho ny aveo ary ny anankiray tamin'izy ireo niakatra amin'ilay ohatrany ambonimbony kely. Araka ny teneniko teo hoe ohatra misy dongon-tany kely zany eo akaikaiky eo. De niakatra ambonimbony zany ilay anankiray sady mijery tena mampatahotra izany zavatra izany tao anatin'ny nofy satria tena iainana mantsy ny nofy rehefa ny tompo mampiseho. Zany hoe tena hoe fantatritsika mihitsy, fantatry ny fanahintsika mihitsy fa tena ao anatin'ilay zavatra miseho mihitsy zany isika. Dia aveo zany zareo zany mandroso de miverina. Sasany amin'io miezaka mandroso foana de miezaka zany mijoro tsara amin'ilay lalana kely andehanako. Dia izy ireo koa zany miezaka mifanojo tsara amiko. Zany hoe miandry mihitsy zany izy ireo Dia ndraindray izy ireo ny ray zany mijoro eo akaiky ny anankiray. Zany hoe tsy manao tsony hoe aloha sy ao aoriana fa ny anankiray eo akaiky ny anankiray. Dia araky ny teneniko hoe miteny izy ireo ary ny feony dia tena hoe feo ratsy. Eniko mihitsy tena hoe feo ratsy tsy tsara kory na henony sofina zany ny feo andravao manokatra vava zany izy ireo. Dia noho ny aveo ry havana noho ny efa afaka elaela zany dia hitako zany ery aloha ery fa ho vita izany ilay lalana kely nandehanako. Dia tsy maintsy miakatra zany amin'ny ambony toerana. Ary amin'io ambony toerana io misy trano bongo kely. Zany hoe tena hoe hitanareo ohatrana trano falafa ireny. Tena kely ary tena hoe rehefa miditra ao zany dia miondrika mihitsy zany. Ary tena hoe mandeha amin'ny tanandroa sy mandoalika mihitsy zany no miditra amin'io trano bongo kely io zany Dia noho ny aveo zany zako mbola eo ampandehanana amin'ilay lalana kely alohany iza hiakatra ery ambony ery dia izy ireo zany hitako mamindra araka ny teneniko teo dia nitodika zany nandrasako zany izy ireo ho lasa any ariana be ary zany de nitodika kely ako dia no lasa tany ariana tany izy ireo de niazakazaka satria efa afaka tamin'ilay lalana kely de afaka niazakazaka. Dia tonga de nitsofoka zany tao anatin'ilay trano bongo kely de angamba ny ray segondra fotsiny de efa tonga teo akaiky kory zareo. Za vao tafiditra tao anatin'ilay trano bongo kely zany de le varavarana zany hitanareo tena hoe raha ohatra ka atosika de tena hoe potika menjera, tena hoe zany hoe simba tanteraka. Fa ny nampagaga ahy iza niditra niondrika tena hoe mandady araka ny fitenentsika mihitsy tsofoka tanatin'io trano kely io satria tsy afaka hitsanganana.
vao nisokatra ilay varavarana vao tafiditra tao ako dia fahazavana lehibe no tao anatin'ilay efitrano ary tena avo be ka ilay efitrano ary ilay varavarana falafa kely teo iny tonga de nanoana n'ilay varavarana falafa mba tsy ho tafiditra zany ireo biby anankitelo avo be ohatrana Panthère reo zany de nanoana n'ilay varavarana ako satria henoko izy ireo tena manosika n'ilay varavarana tena romotra be mihitsy ry havana za zany manoana n'ilay varavarana vao anatiny aikay tsy niheriko no manoana an'ilay varavarana fa efa ny fahazavany tompo ary trano avo be fahazavana avo be kay no efa misy ay no manodidina ay fa henoko izy ireo ao ivelany mierona be tahaka ny liona romotra araka ny tenin'Andriamanitra ao Petera Voalohany 5:5 ka hatramin'ny 7 tena hoe ohatra ny liona mierona ny devoly fahavalontsika mitady izay arapany tena izany mihitsy no zavatra niseho ry havana tamin'izany mbola teo ivelany tamin'ilay Làlana kely ery ambony ery mbola maizina tanteraka ary na ilay tranobongo kely ary maizina tsy hitako akory misy tranobongo kely eo fa tsy maintsy nandeha tamin'ilay Làlana kely aho tena tery izay voatody tery amin'ilay tranobongo kely nefany io tranobongo kely io dia ao ny tranon'Andriamanitra fahazavana lehibe ao zany no fiarovany Jesosy izay tsy tiany izao tontolo izao satria everiny olona faratsy satria ny olona tia manaraka ny lalana malalaka izay makany amin'ny fahaverezana ka tsy tian'izy ireo ary tsy hitan'izy ireo ilay tranobongo kely nefany ny tompo ny fahazavany tompo no ao anatiny ry havana ny tenin'Andriamanitra no vakiantsika tao amin'ny Matio dia ny tenin'Andriamanitra hoe fa ety ny vavahady ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy ety ny vavahady hoy ny tenin'Andriamanitra ety zany hoe kely io ry havana ilay vavahady io ilay varavarana kely hitako tena hoe miondrika mandady mihitsy mitsofoka ao tena sarotra ny miditra any an-danitra ka betsaka ny tsy te anaraka an'Andriamanitra ny zavatra niseho tao arinany ilay Nofy dia tsy nandeha niangonao ny maraina ny alahady satria ny tompo nampitandrina ay fa ho voatafoka ao rehefa tonga any ary izay no natonga ay tsy nandeha ary nampahafantarany Jesosy tao anatin'ny Nofy fa mbola lalana lehibe no misy ao anatin'ny fiangonana ary ny zavatra niseho no ny avy eo dia afaka andro maromaro na volana maromaro angambany tsy haiko fa mialatsiny afa tsy tadidiko intsony satria efa ela be dia nisy mpanompon'Andriamanitra ny teny tamiko hoe soa ihany ianao fa tsy tonga tamin'ny andro ohatran'izao ilay andro naika natongavako zany satria hoy ilay mpanompon'Andriamanitra nisy olona anankitelo izay anisany tena hoe mikarakara ao anatin'ny fiangonana efa niandry ay Alleluia, alleluia, alleluia. Sotra Jesosy. Voninahitra ho anao Jesosy. Alleluia, alleluia. Tsara ianao Jesosy. Ambarako eran-tany ianao. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Ry havana, tianao koa ane Jesosy. Ary ampitandrina anao koa izy mba tsy hiaroaro amin'izao tontolo izao intsony ianao. Tsy any anatin'ny fiangonana trano akory no ahitanao an Jesosy. Tsy ireo namanao na ireo havanao no hitarikanao any an-danitra. Fa Jesosy irery ihany no lalana. Tsy ny fombafomba tompoko. Tsy ny fombafomba.
aoka ianao anetry teny eo anatrehan'i Jesosy andohalika dia anontany azy, tahaka ny fataoko, fa anoro anao ny lala marina izy rery ihany no lalana, izy rery ihany. Jereva ane ny falebiazan'ny tompo hoe naseho an'ay tao anatin'ny nofy, naseho an'ay tao anatin'ny nofy, no neveo mbola namarininy nanamarina ny tompo fa nisy olona anankitelo, olona anankitelo. Ilay olona ny teny tamiko mety tao anatiny koa, satria nampafantary ny tompo ahy ny sasany tamin'ny izy ireo. Ry havana, tiantsika ny tompo, aoka isika hitady ilay lalana kely mba ho tafidirantsika any an-danitra, satria ny lanitra tompoko, ny fidirantsika ny an-danitra dia isika isambatan'olona ihany, tsy afaka miaraka amin'ny havia na havanana fa isika tsiraray avy. Ry havana, ajanoko hatreo aloha ny anio fa ho tohizako amin'ny video hafa manaraka raha mbola tsy tonga Jesosy na mbola tsy miala eto ny ray amintsika. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.